lay mpanjaka Tsiroanomandidy fa Jesosy ihany mandidy. Averiko indray izay tantara izay tamin'ny andro fahampanjaka dia niezaka andrenam-poimerina mba hampitambatra tanteraka amin'ny Madagasikara. Andrenam-poimerina ilay mpanjaka feno fahendrena dia nampitambatra merina entoko aloha izy dia nihitatra nakaty amin'ny faritra dia tsy vita ntsony taty amin'ny faritra Bongolava fa nandefa ny zanany izy atao hoe lehdama na iradama ozy tsika dia tonga taty Tsiroanomandidy dia nanao karazana fihavanana ny vady mpanjaka ny zanaky mpanjaka zay taty anisany nalainy vady mba ho fihavanana dia nisy ihany olona nilaza hoe leo zay mba mipetraka eo ihany ny mpitona anay mpanjaka anay dia hoe radama hoe zany fa aleo fanjakana foibe ihany no mandidy sarotra be zay rehefa hoe aty mandidy ihany mandidy fa aleo Tsiroanomandidy. Zay nahatonga le hoe Tsiroanomandidy dia faly ny andriana rehetra samy mahatonga ilay tanàna anankiray hoe Mbaravoandriana atao Mbadimbadikato raha tsy diso faly ny taty rehetra satria nahazo mpanjaka. Tsiroanomandidy tsy avelantsika andidy tsony devoly sy satana fa tao amin'ity fitoriana filazantsara ity raha va tanteraka amin'ny fanjakany devoly podika tanteraka amin'ny fanjakany satana. Tsiroanomandidy fa lay Jesosy mpanjaka mpanjaka ihany. Tena mafy be ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hihaino tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity sao dia mba azo amboarina ihany le retory tsy anga le teknisiana mba afaka makaty mihitsy le teknisiana afaka makaty kely mihitsy dia mba mihaino aty dia mba mivoaka tsara ny retoritsika zafady indrindra. Alleluia. Terao Jesosy androany dia omeny tompo fotoanatsika mba hiainona tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ary ty tenin'Andriamanitra zay ntsika androany ty dia efa nentina mbavaka efa herinandro meloa mihitsy fa tsy voatamin'ny alina fa efa herinandro meloa tondrana mbavaka. Mino fa efa niasa herinandro meloa tany amponao tany Andriamanitra. Amen. Lohatenitsika dia hoe nisoa azo ny olona miaina amin'ny fahamarinana. Averiko indray nisoa azo ny olona miaina amin'ny fahamarinana. Terao Jesosy ndao amaky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny salamo zay nytenen'i Davida salamo 80 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Namalysoa araka ny fahamarinako Jehova araka ny fahadiovantanako no namaliny soa fantandrina lany Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy hiala tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehiko ary lalany dia tsy mba ny lalany dia tsy mba nampialako taminy. Tsy nanatsiny taminy aho sady niary tena tsy ho azo ny fahavalo fahotako koa namalysoa araka ny fahamarinako Jehova. Alleluia. Davida no niteny an'izany tonga izany dia fantatsika fa Davida dia niaina tamin'ny fahamarina. Namalysoa araka ny fahamarinako Jehova.
am'raika amby folo latsaka folo zao manomboka tsara ny Toriteny tsy dia hoe tanareo maritra be zay rehefa avy eo dia mbola isy mpanompon'Andriamanitra hiakatra mbola hitonam-bavaka nyity trano izay nitokanana ity. Alleluia. Namalosoa no fahamarinako Jehova, amalosoanao no fahamarinana ho an'ny Andriamanitra, amalosoany Jesosy mamonjy no fahamarinana ny Andriamanitra, amalosoany tsirairay avy no fahamarinana ny Andriamanitra. Terao Jesosy dao fakitsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany fa tonga dia misy vahaolana avy hatrany ho an'izay olona tsy marina tonga eto. Jaona voalohany toko voalohany andiny fafito mba azahoantsika miteran'ilay Jesosy nandatsaka ny rany. Jaona voalohany toko voalohany andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika takazy eo amin'ny mazava dia manana firaisana itsika samitsika ary ny rany Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Alleluia. Afaka manadio anao ho afaka amin'ny ota rehetra, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny tsy fankatoavana rehetra ny rany Jesosy. Ho tahin'Andriamanitra ny nareo manao valelo mafy be azafady. Rehefa miteny ho tahin'Andriamanitra dia manao vamaina ihany koa. Androany dia ho asandratr'Andriamanitra ianao, manomboka androany dia ho tahin'Andriamanitra ianao, manomboka androany dia handray valim-bavaka ianao ary voasoratra any an-danitra ny anaranao, satria ny rany Jesosy manadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fampanantenana ho an'ny olona rehetra tsy marina zany androany, fa dioviny rany Jesosy izy, ho sasan'ny rany Jesosy izy. Be da be nisy hono tsy fahamarinana, ohatra mandangy ny olona anankiray tsy fahamarinana zany, manao ny tsy marina amin'ny toeram-piasany, manao ny tsy marina ny ampianarana, misy aizatratra amin'ny fakapanahy fa mbola miaina amin'ny tsy fahamarinana any am-piangonana. Mampalahelo mahita an'izany hoe pasteur amigady no falotokompinam-bola tamataviny na resiko an'izany so ihany fa tsy Jesosy mamonjy. Izany hoe misy olona na any amin'ny firantanam-bola ny fiangonana iza mbola manao ny tsy marina ihany. Androany dia isy fanafahana. Alleluia. Fa ndao aloha resena lahatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha miaina amin'ny fahamarinana ianao, misy tombontsoa anao, misy soa azonao, misy zavatra omben'Andriamanitra anao. Voalohany dia hitondra fanandratanao anao amin'ny fahamarinana. Amen. Obolana 4 andiny fa 4 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Obolana 4 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Andiny fa enina fa efatra amin'ny 30 ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena. Alleluia. Averiko indray, ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena. Nisy mpanao gazety voatsela tonga tao amin'ny birao tao amin'ny biraoko tao dia ozy izy hoe pasteur fa nahoana ozy izy mahatonga ny malagasy tao mihamantra nefa ny fivavahana dia maniry ohatry ny anana. Dia tsotra navaliko azy, ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena na manahoana fivavahana miorina eto Madagasikara ary nafiry pasteur sy mpanompon'Andriamanitra mitsora eto Madagasikara fa miaina amin'ny tsy fahamarinana ny olona dia midina ihany ny firenena, satria ny fahamarinana manandratra ny firenena. Dikan'izany na mivavaka ataon'iny ianao, na makany am-piangonana ianao, na mpandray fanasan'ny tompo anao, ninona mety toerana misy anao fa miaina amin'ny tsy fahamarinana ianao
dia milaza aminao latsaka foana ianao tsy tafavoaka ianao fa raha tenao nisandatra raha tenao no lasa lavitra miaina amin'ny fahamarinana tasomy ny fahamarinana hoy voalaza amin'ny baiboly hoe ny fiangonan'Andriamanitra dia andro fiorena amin'ny fahamarinana e rehefa resaka fahamarinana aty am-piangonana tokony ahitana an'izany voalohany ny teny tokony aina amin'izany voalohany fa mampalahelo mahita mpivavaka any amina orinasa any amin'ny fitondram-panjakana etseroa manana titra am-piangonana makany am-piangonana fa izao miaina amin'ny tsy fahamarinana manao kolikoly fitenina taloha hoe manao lavatanan'akanjo manao risoriso na ahoana moa ny atonga amin'ny firenentsika ho lasa tsy ho tafavoaka mihitsy raha mbola tsy ravo zany eny any amin'ny toeram-pitsarana any amin'ny birao-panjakana maro samihafa efa misy soratra foana mipetraka hoe ny kolikoly dia mpifarety be ny firenena fa tsy mety rava le izy miankana amin'ny tsirairay avy fa raha mbola izany manjaka eto Madagasikara ny baiboly no miteny fahamarina manandratra ny firenena noho izany raha mbola misy eto ny tsy fahamarina tsy ho tafavoaka tsika na dia ananatsika izany safira ananatsika ny volamena ananatsika ny lavani ananatsika ny karazany zavatra be da be raha mbola misy tsy fahamarina tsy tafavoaka tsika ry zanak'Andriamanitra aoka iaina amin'ny fahamarinana ianao maro amintsika ny toeram-piasana maro samihafa établissement maro samihafa any amin'ny hôpitaly sy ny sisa rety fa tazony ny fahamarinana tsy anao kolikoly aho amen tsy anao sisibola aho tsy anao lavatanan'akanjo aho fa tiako ny corruption raha ny oloko izay natsona amin'ny anara no avy anety tena sy vava hiala amin'ny lalan'ny ratsy hiaino ny an-tany tao izy Andriamanitra ary dia zaho ambela ny heriny aho anasitrana an-taniny aho tianao ve mbo sitan'Andriamanitra ty Madagasikara ty Madagasikara marary ao anatin'ny fantrana Madagasikara marary ao anatin'ny tsifisivy aretina rezany fantrana zany aretina zany tsifisina izany raha tianao zany ianao olom-bo fitin'Andriamanitra ianao ilay natsoan'Andriamanitra mila mijoro tasomiko ny fahamarinana na kely ny karamako tasomiko ny fahamarinana ngamba gendarme ianao ngamba polisy ianao fa zanak'Andriamanitra ianao oka joro amin'ny fahamarinana ianao mpiasan'ny hôpitaly ianao mampalahelo mahita hoe any amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy ovomena vola hatramin'ny mpamafatrano hatramin'ny olana opération fa tsy raha iny olona ianao raha tsy manao an'izany mampalahelo zany dia havana malala zanak'Andriamanitra ianao tazomy fahamarinana fa milaza aminao ho asandratr'Andriamanitra ianao ary ho asandratr'Andriamanitra ny firenena malagasy apartao zany afatra zany fahamarinana manandratra amin'ny firenena fahamarinana manandratra ny tokantraminao alleloia mampalahelo mahita olona mahatsangana tramobe no ny amin'ny fanotikotina ny mpolam-panjakana manana fiara mahatsangana tisserie sasany ko zany amin'ny fanotikotina na volam-piangonana lozy zany diavana mila matahotra n'Andriamanitra tsika nahoana ny taranako no ametrahako lova avy amin'ny alatra dia iny ve nipetrahany zafiko sy ny zafokelika sy ny zafon-doaliko sy ny faladehako non ny fahamarinana manandratra firenena ny fahamarinana afaka manandratra anao ry zanak'Andriamanitra tonga eto lavo toeratra amin'ny farany ny tsolitra ny risoriso ny sisibola etseroa mba nomen'Andriamanitra toerana ianao any amin'ireny toerany ireny faoka hiavaka izany hoe zanak'Andriamanitra miaina ny fahamarinana na kely karama na be karama na tsy azo ny karama amin'ny farany volana miaina ny fahamarinana fa zanak'Andriamanitra fahamarinana manandratra amin'ny firenena manao valelo mafitsika jiaby fahamarinana manandratra amin'ny firenena amen alleluia nantokatrannao hoe sasandratr'Andriamanitra ianao mihitsy ko asandratr'Andriamanitra izany teo lasa lavitra tsangan'ny tanana azafady
asangatra Andriamanitra ianao, tazomy fahamarinana, lavo ny zavatra tsaraka an'Andriamanitra. Alleluia. Dia mandeha niditra tamin'ity toerana anankiray fandoavam-bola, tena gaga. Fa ianao zany rehefa tsy manome vola, nefa ny tena hoe ame vola ho azy, dia eo ianao tavelavela eo, ianao tavelavela eo ianao. Ny farany kosa za tezitra kosa za za mantsy rehefa misy zatra tsy marina hoe mahasamy teny be mihitsy. Fa ahoana madama, ahoana atao ohatran'izao le izy, tsy mety ho an'izao ataonareo zao, ahoana ny ampijaliana ohatran'izao ny vahoaka. Teo izy le olona rehetra teo nilahatra teo, marina zany ramosea, marina zany ramosea, marina zany ramosea. Zay vao lasa nandraindray ny braoraodolo ny rehetrarehetra, satria nahoana tsy manao zavatra raha tsisy an'ity, mba manao fa soa olona ianao. Tazomy fahamarinana, ho lasa lavitra ianao. Manaiky an'izany fe mpiasa mpanjakana rety, manaiky an'izany fe gendarme rety, manaiky an'izany fe polisy rety, manaiky an'izany fe pénitentiaire rety, manaiky an'izany fe Jesosy mamonjy rety. Mitsangana rangasy manaiky an'izany ho hitan'ny olona, aleo hitan'ny avareo zay tsy manaiky. Amen. Misaotra betsaka mahazo toeranareo. Andaontsika mba hiavaka tamin'ity firenena malagasy ty. Jesosy mamonjy lasa polisy. Mbola tsy misy lasa polisy tero zao, fa reto mety ho lasa polisy tero takizy reto a. Alleluia. Jesosy mamonjy lasa général, mbola ho avy zany. Jesosy mamonjy miasa amin'ny contribution, Jesosy mamonjy lasa ministra. Tazomy zao toriteny zao, fa lasa lavitra ianao. Amen. Ary ny firenentsika koa teo lasa lavitra. Fahamarinana manandratra amin'ny firenena. Dia Jesosy mitondra fitahina ihany koa fahamarinana riavana. Izavony teo tahin'Andriamanitra manao amen na mafy dia mafy dia mafy dia mafy. Joba toko voalohany. Alleluia. Andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany, ary marina sy mahita izany lehilahy zany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nivadiny ratsy. Alleluia. Andininy fahavalo. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satany, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olona marina. Amen. Alleluia. Marina Joba. Alleluia. Joba dia marina, tahin'Andriamanitra izy. Mino tenin'Andriamanitra ve nareo? Aoka iaina ny fahamarinanao, fa dio zany lainga zany. Tsy narentsika rehefa senina ny zavatsarotra dia lasa mandainga. Tena tery loatra. Allo za zao dia efa tia Tananarivo. Inona koa ianao Tananarivo fa atsetsena atsy ianao. Za zao aty Fianarantsoa mihitsy aho io, nefa ianao ery Analakely ery mandainga. Raha teo tahin'Andriamanitra ianao, aoka iaina ny fahamarinana ianao. Tena Jesosy, eny mivarotra taonao. Misy mpivarotra kapa avy ato, misy mpivarodama, misy mpivarotra atody, misy mpivarotrana, zay marina foana lazaina. Nareo mpivarotra kiraro, zay marina lazaina. Fa tsy hoe rehefa ngeza be le kiraro dia ozy ho eto mitombo. Rehefa kely le kiraro dia ozy ianao hoe io ane mbola mihitatra e. Taiza koa nisy kuira mitatra. Tahin'Andriamanitra ianao rehefa milaza marina. Rehefa malalaka le akanjo dia ozy ianao hoe io rangahy tena misy rivodrivotra mihitsy ao anatin'io a, mety tsara aminao. Efa hitanao fa tahaka ny gony amin'ilay olona malalaka be, ohatran'ny fitafiana kadradraka, dia mbola eny mety tsara. Aoka iaina ilaza marina ianao. Ho tahin'Andriamanitra tahaka ny Joba. Isan'ny teo tahin'Andriamanitra tahaka ny Joba. Marina. Alleluia. Efa hita fa mangazo mangidy zao dia mbola io ane mangazo anala vory io e. Mihinana le olona, mahandro le olona rehefa aveo mangidy matsaotsao.
manomboka mizatra kely aoka toky amin'ny kely ianao tendrenao mpanapaka amin'ny be zay teo tahiran'Andriamanitra teo ka iaina amin'ny fahamarinana. Alleluia. Miaina amin'ny fahamarinana. Lasa lavitra tahaka ny Job ianao. Alleluia. Asa mangala danja zany. Raha mivarotra vary ianao tao fatra tsara sady ahitsana dia tahaka izany koa no hamaran'Andriamanitra ho anao. Lanja tsara sy ara-dalàna na mandeha ny tsena na tsy mandeha ny tsena aza mangala danja. Mahakasika antsika rehetra ty Toriteny androany ty. Minao fa tsy nipiro aty bongo-lava fa aleo aloha mba tena ananatra androany. Aleo tena anitra ao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mila miaina ny fahamarinana fa zanak'Andriamanitra. Hoy voalaza amin'ny Baiboly milazay raha fantatra rehefa marina izy dia izay marina ny zanany na terany. Fa ny olona tsy marina zanaky ny devoly mitovy amin'ny devoly, fa ny olona marina zanak'Andriamanitra. Amen. Tratra mifankampanahy ianao satria sarotra le fanadina, sarotra le examen, sarotra le tahaka an'izao. Te voatery ianao manao lava maso. Zanak'Andriamanitra ianao fa afaka tao. Tadidiko tsara zany any amin'ireny miaramila ireny moa misy examen ihany atao. Tabli ohatran'io efatra miaraka eo. Examen amin'io ahoana moa tsy ahitanao eo akaikinao eo. Olona efatra tabli olona tokony roa. Dia mifampijery daholo dia io le anankiray tamina olo ty rapasy ty lesy aoko izao aoko izao. Aoka itsoro anao amin'ny fahamarinana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Amen dia amen. Hotahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Mila marina atsika. Alleluia. Rehefa tara ianao dia miteny tara no ny antony tahaka an'izao. Fa tsy mamorona ianao ka ranona mihitsy natara, ranona mihitsy fa mety ianao mihitsy no mifandrehaka be. Hainareo ve zany hoe mifandrehaka be? Tara be tany dia aleonao miaratsina tena tena mifandrehaka kely tamin'iny tarako. Tsy haiko na fiteny mbola hainareo zany. Mila miteny zata marina tany ianao dia hitanao tahin'Andriamanitra tahaka ny Job ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ny tenin'ny devoly hoe ory Andriamanitra zao ane mahatonga an'io Job io mifikitra aminao mbola mitazona amin'ny fahamarinany zao tahinao izay rehetra ataon'ny tanany. Azany amen. Tahinao izay rehetra ataon'ny tanany. Tahinao ny zanany sy ny fananany rehetra. Asianao fefy manodidina ireo tsy afaka mitsofoka an'io izay. Ny olona marina ry havana tahaka ny Job dia zao izay zavatra rehetra ataon'ny tanany dia tahin'Andriamanitra. Amen. Tahin'Andriamanitra izay ataon'ny tanany. Mpamboly izy tahin'Andriamanitra. Miompy izy tahin'Andriamanitra. Mianatra izy tahin'Andriamanitra. Manao iaorta ny tanany tahin'Andriamanitra. Milaza amin'ny Baiboly zany ianareo. Fa zao mila marina tahaka ny Job. Job dia lela marina. Miaina amin'ny fahamarinana. Mpanao asa tanana ianao. Rehefa miteny ianao hoe ity farafaranao amboariko ty ramose afaka 5 andro ty alaivo. Dia ataovy marina izay 5 andro izay. Raha tonga izy 5 andro mialatsiny kely ianao. Tena mialatsiny efa nisy zavatra fahoriana tampoka nahazo anay. Aleo izao miteny hoe aleo afaka herinandro. Toy izay le olona miteny ianao afaka 5 andro nefa le izy afaka 2 volana. Heritaona mbola tsy vitanao ny farafaran'olona. Tsy fahamarinana zany. Fona aminareo mpanjaitra. Fa za moa tsy mpankany an-tranona mpanjaitra fa tamin'ny fianaratsoana nana fotoana mba nankaray tranona mpanjaitra sy tamin'ny fianarevesta. Fa amin'izao efa marobe ny andraikitra dia neny ihany mpankany amin'ny mpanjaitra zao fa tsy tafavoaka tsony tsy vita ny asa. Fa gaga mahita ao amin'ny tranony mpanjaitra ina moa ravin-damba be da be. Fa hoany reto an'olona daholo ireo.
Ny sasany tamin'ireo faheritaona, sasany tamin'ireo roa taona, sasany tamin'ireo voaray volana. Raisy ny foana. Mifona tompony amida fo amintsika. Raha miaina ny fahamarina tahaka ny Job ianao dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Izavo ny vehivavy dia ho tahian'Andriamanitra eto. Atsangana ambony tanany, na mpanjaitra, na mbola vao mianatra zaitra. Haleluya! Mpanao asa tanana rehetra, ny lehilahy rehetra, na mpandrafitra, na inona asa tananao, mandehana ny fahamarinana, tahian'Andriamanitra ianao. Manao vorizao ny lehilahy rehetra dia hofaofay. Ny soa azo ny olona izay matahotra an'Andriamanitra. Tena direkta be ty toriteny androany ty. Fa ny toriteny direkta anao tsy azo averimberina fa sao dia mitsoka ianao. Aleluia. Fa rehefa vita ty toriteny ty dia entina mbavaka sisa ianao mba hiovany. Entina mbavaka ianao mba ny rano Jesosy ireny ho anadio anao. Ny rano Jesosy Kristy izany manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana reheta. Samy miteny mahery ny rano Jesosy ataovy ny tananareo. Amen. Terao Jesosy. Ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia avahan'Andriamanitra. Halleluja. Os pastor Fred säger sasor javana. Halleluja. Dikale mana de marna sats marna. Tahian'Andriamanitra ianao. Avahan'Andriamanitra ny marna. Noa navahan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Halleluja. Dao vakitsika amin'ny Genesis toko fahenina andininy fasivy. Genesis toko fahenina andininy fasivy. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny tantara Noa. Noa dia lehilahy marina. Lehilahy maninona hoe azafady e? Noa dia maninona ozy izy? Lehilahy marina. Tsy mitsidika eo amin'ny olona mpiarabelona taminy. Niarana dia tamin'Andriamanitra Noa. Toko fafito andiny voalohany. Aroy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina. Eo anaty an'izao olona miarabelona aminao izao. Mare sa tsy mare azafady? Nareo ato fe mba mare tsara e. Mare ve nareo? Raha tsy misy bavola mihitsy mantsy makany aminareo. Aleluia. Asa dao le mpitendry zava-manenontsika. Ho antsika rehetra mantsy ty toriteny ty. Zay any tokotany rehetra dia manantona varavarana fa tsy miverina imbetsaka ty toriteny ty. Ho antsika rehetra ty toriteny ty. Avahan'Andriamanitra ny olo marina. Terao Jesosy. Isany dia ho avahan'Andriamanitra. Tamin'ny fotoan'Andriamanitra namorona ny olona teto ambonin'ny tany. Ny amaro ny olona. Ary dia tsy nandeha tamin'ny fahamarinana intsony. Mpangalatra. Zany be da be. Mpamono olona. Zany be da be. Mpanao corruption. Zany be da be. Tsisy fahamarinana intsony. Andriamanitra nefa nahita olona anankiray. Zanateny Noa. Alleluia. Raha saika ndripaka ny olona tety ambony tany, Andriamanitra dia nahita anankiray nateny Noa. Dia hoe Andriamanitra, andraso loha. Ay moa mbola misy olona marina ao. Noa. Nakany aminazy Andriamanitra manamboara samby fiara ho anao. Fa ianao no hitako olona marina amin'ny olona mpiarabelona rehetra. Amanapitrisany eto amin'ity tany ity. Ho arikiko velona rehetra. Ho poteko ty tany ity. Potena sy ny tamin'ny potena fa ny zava-boary izay mananaina rehetra. Ho avako anao. Vita ny samby fiara. Dia hoy Andriamanitra nilaza tamin'ny Noa, midira ao anaty samby fiara ianao sy ny ankoranao fa nareo ihany hitako fa marina. Avahan'Andriamanitra ianao. Terao Jesosy. Avahan'Andriamanitra ny olo marina riavana. Tianao fe avahan'Andriamanitra mpiara-mianatra aminao? Ao ka iaina amin'ny fahamarinana e.
tianao fihavan'Andriamanitra amin'ny mpiara-miasa aminao, manao vamaina zay manana mpiara-miasa aoka iaina amin'ny fahamarinana. Tianao fihavan'Andriamanitra amin'ny pasteur zay miaraka promotionao. Alleluia. Tianao fihavan'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Aza manaraka maro anao ratsy. Tianao fihavan'Andriamanitra amin'ny mpiara-mivarotra, amin'ny mpiray tanàna aminao, aoka andeha amin'ny fahamarinana. Alleluia. Mba angatana kely aloha ery zareo amin'ny caméraman, mba zafona aloha nalaina sary. Azonareo rehefa toriteny zany mba mpianatra kely koa moa ao raha latsika ihany ao dia ilay mpitoriteny ihany nalaina sary. Amin'izay ny olona tsy nainama tsy hitan'ny olona eo ny sariny dia tonga dia midevie le concentration. Azonareo fa le mpitoriteny fa rehefa any amin'ny vavaka tahaka an'izany zay voalaina sary ny olona. Mazava ve sa tsy mazava zany? Alleluia. Ry havana ohatr'izany mantsy naina koron-drano sa tsy zany ohatr'izany ihany naina koron-drano. Rehefa toriteny aloha dia toriteny dia ino no hitan'ny olona ny anatin'le Facebook sy ny karazany rehetra. Tain'Andriamanitra ny ianareo raha tianao no havan'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana. Alleluia. Dia raha Jesosy miaina amin'ny fahamarinana. Mahita telefona latsaka ianao dia ino anao ataonareo? Rehefa misy telefona latsaka, alaina sa tsy alaina? Alaina sa ajanoneo e? Alaina. Dia atahoana? Tonga dia hozy insany tonga dia vonoina dia sorona amin'ny piso. Fahamarinana zany sa tsy fahamarinana e? Mafy be fahamarinana sa tsy fahamarinana? Sosososososo. Atsinanaiza telefona adiny fa tsy latsaka akory. Adiny teo amin'ny seza, adiny teo amin'ny latambatra. Tonga sososososo malakilaky. Dia tonga dia soloana amin'ny piso. Fahamarinana sa tsy fahamarinana? Raha mahita zavatr'olona latsaka ianao, telefona latsaka, dia raiso, dia velomy. Raha lany sarotra dia sarotra eo, dia velomy. Fa misy olona mipetipety any, misy olona tsy mahita tory any, misy olona tsy mahita tao verevitra any. Aiza ny fananako, aiza ny telefonako? Mbola misy volany anatiny iny, le répertoirako, telefona nividiko 100 millions iny. Dia zao rehefa miantso izy dia raiso ara-dalàna. Allo, telefona anaty. Dia tonga dia teny aza taitra ianao fa adianiko ny telefonanao e. Faiza ianao zany? Ianao zany mangalatra mihitsy, faiza ianao zany? Tsy nangalatra fa latsaka ny telefonanao e. Dia ilamina amin'izay izy. Ay, azafady ary azafady, faiza moa anao? Za dia mpivavaka ny Jesosy mamono tsy mangalatra. Za dia kristianina tsy mangalatra, fa miaina amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Aty ananina ny adresiko. Raha tsy zany dia tongavany amin'ny pasteur anay fa apetrako any. Alleluia. Ny anaran'ny pasteur anay dia pasteur Frédéric fa atsanky any anjanakazo Jesosy mahony ateriko any telefonanao. Dia raha Jesosy ary aza manantena hoe sangamba mba omeny kely any amin'Andriamanitra amin'ny valosoanao. Zay fa nahita nisy telefon'olona tsara be latsaka dia nentin'le rahalatany amiko toy pasteur ty olona ty dia zao aleo aty aminao izy maka an'ity telefona anazy ty fa latsaka mantsy izy ty. Dia za zany nanantena hoe azo kely amin'le olona. Tonga atao an-trano le olona niakatra amin'le tohatra tonga tany aminy. Ay, atao aminao zany ny telefona anazy satria zany nandray an'le antsony. Hoe za le pasteur ny Jesosy tonga avy aty amin'ny Jesosy mamonjy fa hita mpivavaka tatao aminay telefonanao. Lasa izy tonga. Ay, eny ary fa ity ny telefonanao. Misaotra betsaka pasteur, misaotra betsaka dia lasa izy. Mba mahaiza mba mamaly soa ihany e. Fa zany tsy mampaninina zany satria tsy valosoa avy aminazy no angata no endrasaka fa mivalosoa ny olo marina avy an-danitra, avy any amin'Andriamanitra, avy any amin'ny Jesosy. Tao Tsirabe koa nisy ino moa nisy resorna tobilina ny stara zay latsaka
latsaka za avy aoriana tonga dia niraisiko izy lasa sakenjehako tsy azoko dia lasa nandehanako tany azafady ao fa resorna tôbilanareo any amiko any resorna tôbila tsy marina zany ozy izy zareo tao tsisy an'izany tsy herena taony tsisy latsaka zany tsisy latsaka aywa tsy maninona ro hafa roatra oaka ana dia ariho any adresiko atongava any dia tany afaka herinandro angamba voita latsaka tokoa tonga tany amiko ay azafady ay le adresy menao iny ay ato anao tena izy marina le izy zany hoe efa mitenanao fa zany hoe teorinanareo tena izy marina le izy zay vo ay dia tiary le izy oa nisaotra betsaka tompoko dia lasa izy dia mitenena hoe tsy maninony zantsy mitenena mafy hoe tsy maninony zantsy fa ny amin'Andriamanitra mivalosoan'ny olo marina miaina ny fahamarinana fa zanak'Andriamanitra ny malagasy ny taloha riava re raha tainombo mivadika za satria ny olona tamin'izany tsy nisy azo fa bozaka nampiasaina dia tainomby reny natao kitay fa rehefa mivadika io dia efa misy tompony izay ary tsisy mahasamaka ary ny lamban'olona na ny zavatr'olona rehefa tavela eny latsaka eny dia raisina dia hoentiny rantana atao ambolamena ny filaza azy atao ambolamena nisy lamba very any izay tisa le ambolamena zany tsy haina malagasy taloha fa ny olona tamin'ny malagasy fotsiny tsy natafavoaka azy na nompo sampy tena loza tandy fa raha hoe malagasy ny tsy nanompo sampy hatrany ambolohany tena efa niotra ny reny europiana rentsika lasa lava satria ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena dia raha Jesosy ho ahafahan'Andriamanitra ny olona marina rehefa misy zavatra olona latsaka dia raisa dia aza fenina alleluia raha akanjo azo anaovana fa sao dia samborina eny ianao fa aza fenina fotsiny alleluia raha misy zavatra very tediavon'ny tompony iny amin'ny fomba rehetra tamin'izay tamin'ny toerana kiray dia nisy alika saint salon zay le alika kely mahafatifaty reny laza tao aminay tinina ankizy be le alika tinina ao anty dada atsika ty tsy mety oa tsy fantatra atsara ny tompony io fa dia lasa nakany amin'ny radio mihitsy nakany amin'ny radio dia nitenena tamin'ny radio misy saint de salon ranga tavela ao aminay ka mba atao filazanao dia za indray nanome volan'le radio dia mahagagana izy dia tsy zanao soa mihitsy zany tsy mba misy anampy mihitsy zany dia nilazaina to iny le tompony amin'izany ay ato le fiangonana Jesosy mamonjy anay le alika kely io ary ny alika kelinao lasa koa izy any amin'Andriamanitra mivalosoanao dia raha Jesosy manaiky an'izany fianarana rehetra Andriamanitra ny anavaka anao Andriamanitra ny anandratra anao mila samy marina trany atrany amen dia amen alleluia mampalahelo misy an'izany hoe hatramin'ny any am-piangonana zay sehony tsy fahamarinany kanefa ny fiangonana dia andry sy fiorena ny fahamarinana misy mahasamangalatra fanatitra misy samangalatra misy samy mampitrosa sy mampiasa volam-piangonana samy miteny hoe tsirariny kio zany raha hoe tsirariny volam-piangonana veranga dia anaovanao bisnery ratsy zany mbola tsy nisy fotoana teo amin'ny fiainako zany hoe tadidiko hoe tsy mbola nanao dimiderese teo amin'ny fiainako mbola tsy tadidiko zany ngamba nisy fa tsy tadidy fa tamin'ny mbola sekoly biblika voananomboka dia nampianarina anay fa tena tsy maintsy zay tsy mandara hoe tonga any amin'ny fohibe ny sasy tonga any amin'ny fohibe fa zay fotsiny hoe ny DDR tsy maintsy aloha tena andoha DDR misy fotoana tena vola tamin'ny mbola sekoly biblika moa misy hoe vola hoe efatra alina ny vola miditra aminao fa tsy maintsy mitokana foana ny efatra arivo dia alefa naty valopy nisy fotoana manao trano nataiza manao construction foana fa mbola tsy nisy zany fotoana hoe manao construction zay fa zay tsy anao fa miaina ny fahamarinana dia asandratr'Andriamanitra efa nampanantena ny fohibe ndrabandeha fa hanampy amin'ny fanaovana tamboho amin'ny fiangonana tamboho any amin'ny
24 millions tamin'izany fotoana. Tsy haiko ohatra inona amin'izao fotoana zao fa tena zahirana koa fohy be zany tsy mifanome tsy mihitsy, tsy nanisy na dia ariary izy tsy tonga fa tsy mifanome tsiny fa na mamezina tsy mameranga tedera alonay foana. Andriamanitra ny ta lehibe olona manan-karena teo an-tanàna, olona manam-boninahitra teo an-tanàna no tonga tany aminay. Ahoana ty fiangonanareo fefy-bararata ity. Alleluia. Namboary maimbo-poana fefy fiangonana. Afan'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra, asandratr'Andriamanitra ianao. Fahamarinana zany, mila miaina amin'ny fahamarinantsika. Alleluia. Voatety tsirairay daholo ny fiainantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa herinandro melohan'izao nitondrako ambavaka nyity afatra ity. Sehatra maro samihafa mbola mety andehananao, mety mbola latsaka vidiny ianao, be an-tanàna angamba, député angamba, tsy fantatry na any amin'ny président fokotany zay toerana misy anao. Fa tadio ty teniko ty, tandremo mangala-bato. Ahoana tsara hoe satria zareo hoe ngamba amin'ity taona ity zany me samihafa zany hoe tsy hoe ho an'ny olona antitra ny olon-dehibe fa ho an'ny ankizy zay ho avin'ity fiangonana ty mbola ilatsaka député reo, mbola ho latsaka mera reo satria mbola mety hisy latsaka filoham-pirenena izy. Fa izao raha ty raha no asandra'Andriamanitra tandemo mangala-bato amin'ny anaran'i Jesosy. Zay manaiky ny zanatsangano ny tanana rangahy. Mba falimanty zay pasteur rehefa manaiky daholo hoe 100% zany tahian'Andriamanitra ianao. Ka le adversaire tena enjana be tandremo mangala-bato. Zanak'Andriamanitra ianao miaina amin'ny fahamarinana. Sady tsy nendray matsapa mihitsy hoe zany zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ty. Hatramin'ny fifidianana ny fianakaviana, hatramin'ny fifidianana ny am-piangonana, hatramin'ny fifidianana atseroa dia zao misady tsy fahamarinana tahaka an'izany. Dia lasa manao ohatran'izao. Misy olo foana ny filoham-pirenena, horavana foana ny gouvernemanta sy sisa rehetra, ho fana ny lalam-pandrena fa ao mihitsika ao ihany, mihitsika ao ihany, mihitsika ao ihany. Inona no antony? Be da be ny tsy fahamarinana. Mba tianao tafakatra ve ty Madagasikara ity? Mety miakatra amin'ny firenena. Manomboka amintsika kristianina, manomboka aminao zanak'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamarinana. Alleluia. Terao Jesosy. Alleluia. Faraparany ny fahamarinana dia mitondra anao ho any an-danitra. Tsangana kely tsika mamaky an'izay teny zay. Alleluia. Matio 7:10 fahatelo. Matio 7:10 fahatelo 20. Alleluia. Ty ny tena nisan'ny tsara ary tokony anaovana. Alleluia be mihitsy ty ozy izy ny mpitory-teny. Matio 7:10 fahatelo 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7:20 andininy 7:20. Tsika rehetra isa roa telo ary amin'izany Alleluia. Averiko are. Ary amin'izany ny marina dia mirapirana tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny iray iny. Aizany alleluia nareo e. Amin'izany ny marina dia mirapirana tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny iray. Atavar'izao ny tananareo. Mazao toerana tompoko. Ety amin'izao tontolo izao tsika ohatran'ny hoe tsy nendray matromatroka fa aza mahatahotra. Tsy afaka be PC hono dia iny dia efa matromatroka kely satria ny ankizy tsy mpivavaka. Ao am-pianarana ny ankizy tao le pataloha lava mifintsifintsy reny totra ny lasa locomotive meilleur d'élève. Inona ny raha inao an'izany? Ato samy manany azy io. Any zanak'irana tsy mivavaka afaka baka daholo telo menada. Tena ity tsy afaka. Andriamanitra ilay mihevitra ny zanany foana. Aza taitra. Aza taitra. Ohatra matroka foana ozy ianao. Tsy tafavoaka foana. Fa manaova marina.
ary tazomo marina ary aza votsitra marina fa milaza aminao aho ndray andro any an-danitra dia amirapiratra ianao amirapiratra tahaka masoandro ny afaka baka ny afaka PPC ny afaka tamin'ny concours rehetra mamirapiratra vetivety fa ianao mamirapiratra mandrakizay zay faly amin'izany dia hofahofantanana mamirapiratra mandrakizay ry havanao tazomo marina alleloia mpanompon'Andriamanitra koa mila rapitso raha sitrapoan'ny tompo amin'ny sivy ka hatramin'ny raika ambin'ny folo adiny roa dia mba isy fampianarana omena ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ty amin'ny faritra Betsiboka. Manaraka tsara ihany ka ianareo. Morondava indray hozy izy ny ato. Tsiroanomandidy, Bongolava. Alleluia. Terao Jesosy. Amin'ny firy hoe amin'ny sivy ka hatramin'ny dia ao anatin'izany daholo ny mpitory-teny laika rehetra. Ao anatin'izany daholo ombambady satria tsy nandray mivadika ny tena problème amin'ity raharaha ty. Ombambady, pasteur rehetra, sekoly biblika rehetra atao amin'ny faritsy Bongolava, amin'ny faritsy Itasy amin'ny manaraka. Fa Bongolava aloha rapitso, marina fa reraka fa etsika rapitso. Efa mifanarana tamin'ny ray aman-dreny be zany. Alleluia. Etsika mila tefena ianao, mila amboarina ianao, mba ho amboarin'Andriamanitra, mba ho asandratr'Andriamanitra, mba ho any an-danitra. Tianareo ve lasa lavitra e? Tsy nandray misy tratra amin'ny fahakapanany sasany mahita ny dadarobo mitsoro vavolombelona be da be ary rehefa tonga any am-postanay koa mba hitsoro vavolombelona be da be. Fa ny any dadarobo marina daholo zahatra rasahany hoy zay tarianany voalaza mihitsy ny teny sy ny karazany. Fa ny azindray rehefa tonga any izy dia zary havana dia tariananina dia nisy olona efa maty efatrandro dia efa somary maimbo efa nitangorona ny olona andeha ho alefina teny vavahako teny tsangana. Dia hoy zay ny olona alleloia, ny olona ane manao alleloia foana fa zay marina lazaina. Alleloia. Zay marina lazaina. Ry havana ny mason'le olona dia efa ohatran'izany mihitsy. Ohatr'izany. Aizana nga nisy mason'olona ohatr'izany e. Zay marina lazaina. Maninona raha ohatra ke la mason'le olona dia ahoana bongo masony fa tsy ohatr'izany. Ahoana tsara hoe pasteur dia ahenao na kely ohatr'izany. Sao dia tsy marina zany pasteur ohatr'izany ary. Mila za marina eny ambony pilipitra. Fa tsy hoe ny fitantarana ny tisiria akory no ampandeha ny asanao. Lasanao mandeha makany akadonondry ianao. Miala tsy fanetiny teny makany akadonondry ianao mba mamangy an'ilay pasteur any ianao. Tiavinao way mahery atanin'olona fotsiny ianao. Ale voara jereo ny asanao any. Tantarainao daholo ny zavatra rehetra ka tsy marina akory ny zavatra. Tonga any ny olona mitety-tsena. Jereo. Tafialana lady izy fa sy manotobila anazy. Ao, jereny, ohatra. Ay fa ohatran'izao ny olona ato e. Nefa tarila hoe masy mibongo ohatran'izao. Olona efatrandro no natsangany tamaty. Ay fa ohatran'izao e. Zay marina lazaina. Aleo miaina ny fahamarinana. Aleo miteny zavatra marina. Ho tahian'Andriamanitra ianao. Amen. Ho asandratr'Andriamanitra ianao. Ary mirapiratra any an-danitra ianao. Tsy hoe ratsy akory mijoro vavolombelona fa izao za aloha efa meny tompo lesona tamin'izay fijoroana vavolombelona zany. Mba toa miteny aminareo zavatra efa nahazo any zany. Tena tamin'izaho le mbola tovitovy lahy kely ohatranareo reny. Dia le mafanafana fo mandeha mananonanina reny. Tena ohatran'izao sy ohatran'izao. Vita ny toriteniko nanantona daholo le olona ivavahana. Dia faly ery aho. Ka le olona nijoroako vavolombelona iny ary niverin-dalana.
raharaha samy teny hoe raharaha zany dia matetika ny tatrany zany dia zay Jesosy eo mahazo lesinao ianao izany teny tamin'ny olona hoe azalazalazaina amin'ny olona zany toatra miteny amiko ny tompo hoe ianao indray raha laharemo mitady ho hita amin'ity fa tsy zahtsony tena ndray lesina tahin'Andriamanitra ane ianao miaina ny fahamarinana dia rao Jesosy nahoana ny volan'olona tsy alohanao mba ampisambory kely tonton ampisambory ohatriny roetsy rovina anaka no averinao volako rovina tonton mandray vola zay amin'ny farany volana ka efa lany trosa amin'ny volanao amin'ny farany volana tonga amin'ny farany volana anaka zanako orika lanina aiza le volako any amindry any azafady lo tonton fa rapitso tonga koa ny rapitso orika lany tia alefako aminy antoanareo tonton tena andrasolo mbola aleo afara volana indray tsy fahamarinana zany raha tsy manam-bola ianao mandehana amin'ny vavaka firy aminareo mino fa mamaly vavaka Jesosy mandehana amin'ny fahamarinana aloavo ny volan'olona aminao teo tahin'Andriamanitra va ianao teo asandratr'Andriamanitra va ianao teo lasa lavitra amin'ny fiainana va ianao teo ampiasain'Andriamanitra va ianao aloavo ny volan'olona direkta tia ho tahin'Andriamanitra ane ianao aloavo ny volany telma trosainao tao anatin'ny telefonanao ho tianao fanina dia novanao pisonao telma nytanari mo fe anaraka anao any bongolava any fa Andriamanitra mahita foana asa manaonao foana zanak'Andriamanitra tsika mila miaina ny fahamarinana amin'ny fiainantsika rehetra zay faly dia manao ohatr'izao miaina ny fahamarinana lasa lavitra ho ianao kely ny andohanao fa lehibe ny fiafaranao ambany ianao fa ho lasa ambony ianao ho asandratr'Andriamanitra ianao amen mbola ho lasa filoham-pirenenao mbola ho lasa ministra anao mbola ho DG anao mbola ho directeur anao mbola ho lasa lavitra ianao mbola ho tafita amin'ny fiainana ianao mbola ho tonga ny ampitan-dranomasina ianao ny fahamarinana manandratra amin'ny firenena raha lasa nabavy ao mandehana amin'ny fahamarinana avereny le angadin'olona nindraminao ho tianao fanina eny mindrana zavatra ianao dia ho tianao fanina tsy averinao mihitsy mandehana amin'ny fahamarinana avereno any na efa bangabanga na pedinao tany ny angadin'olona avereno any alleloia avereny le varin'olona zay nitrosainao tamin'ny fahavarana tonga ndray fararano dia osy ianao hoe tena mbola tsisy avereny malaky rehefa tongany ianao miaina amin'ny fahamarinana fa zanak'Andriamanitra zay faly dia manao alleloia zay zatra rehetra nindraminao avereny amen na nisotro na vilia zavatra rehetra aoko madio ianao fa ny olo marina ndova fiainana mandrakizay teo lasa lavitra venareo ity toriteny ty dia sady atafavoakanao eto ambonin'ny tany no atonganao any an-danitra ny rano Jesosy ny anadio anao ny rano Jesosy ny anadio anao ny rano Jesosy ny anadio anao misy rano Jesosy afaka madio atsika mandehana mialatsiny amin'ilay olona tompon'ilay angady na olona tompon'ilay antsa na olona tompon'ilay zatra nindra aminao ary zao rehefa simba amin'ny bisikleta n'olona nindra aminao tapaka amin'ny frein dia tsy ny tapaka frein averinao fa rehefa tsy manana amboarana azy dia tenena hoe tena tsy manana amboarana tapaka amin'ny frein ty dada o baba tapaka amin'ny frein fa misy olona midra bisikleta n'olona tapahanao frein na bisikleta n'olona dia izy tapa-frein terinao tsy mialatsiny akory ianao amin'ny fito alina naterinao amin'izay tsisy mahita tsy fahamarinana zany zay zatra ny simbanao amboary rehefa tsy manam-bola namboary ianao dia mitsotra mivantana tena tsy manam-bola namboarana aho mifona aho simba motonao mety zany sa tsy mety zany no atao fahamarinana mila miaina amin'izany tsika mila hafa mihitsy zany zanak'Andriamanitra zany tsy mitovy amin'ny olona rehetra zany aiza moa ny zavatra ataonao no andeha aiza moanao no tafavoaka dia ianao dia tonga amin'ilay Madagasikara ihany ianao Madagasikara tsy tafavoaka
tsy manozona fa mila miala amin'ny tsy fahamarinana. Fa rehefa miala amin'ny tsy fahamarinana amin'ny malagasy, tafavoaka tsika. Ianao koa rehefa miala amin'ny tsy fahamarinana, tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila mpanampy, tsy mila miesana izy fa ny an-danitra gouvernementanao anampy anao, androtsaka fitahinao anao. Amen dia amen. Mamaly vavaka ny olona zay mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Sao voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny sofiny mason'Andriamanitra dia mitsinjo marina, ary ny sofin'Andriamanitra mihay ny fitarainany. Izavy ny teo henon'Andriamanitra ny vavaka zay ataony. Mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamarinana. Alleluia. Hatrany am-piangona, hatrany amin'ny toeram-piasana. Nahoana moa netam-barotra amin'ilay épicerie zay tantananao iny, mangala tsiramamy foana nataonao raharaha ho aninao ilay vanjon'ilay olona nefa ianao mpiasa. Tsy fahamarinana zany. Dia zay na ka tsy hitany ane, na hitany na tsy hitany, andrasana ho tezitra izy ho aninao ny yaourt. Tsy fahamarinana zany. Ty kibo ty efina ty, aleo miaina amin'ny fahamarinana. Dia tsy mpiasa tsoy ianao fa ataon'Andriamanitra patron ianao. Amaly vavaka ny olona miaina amin'ny fahamarinana Andriamanitra. Ozy ny sasany lava izy zany. Tahin'Andriamanitra reo. Zay teo any an-danitra mirapiratra rehetra androany dia hivavaka i Jesosy. Diovy amin'ny rahanao aho, sasao amin'ny rahanao aho Jesosy. Anova ny fiainanao any izany toriteny zany. Zany mba te toriteny tahaka an'izany any amin'ny RNM na any amin'ny TVM, mba ho hita amin'ny malagasy manontolo. Ary raha tao aminao zany ry bongolavo, aoka hiavaka amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Na iza te tazomy ny fahamarinana, asa votsitra amin'ny fahamarinana, hatrany amin'ny vahoaka, hatrany amin'ny fiarahamonina, hatraty am-piangona, miaina amin'ny fahamarinana. Dia ho hitanao rehefa avy Jesosy miakatra ianao. Ndrano Jesosy niana teo atsika rehetra, ataontsika ilay hira anankiray, ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Halleluja. Zay mpanota rehetra tonga eto ka miaina amin'ny tsy fahamarinana, androany avela eloko izy. Na dia mena tahaka ny jakasa ny fahotanao, dia fotsy tahaka ny ram-panaly. Amela eloko anao Jesosy, amela eloko anao Jesosy. Ary androany ray sao teny zao, manomboka eto dia hiaina amin'ny fahamarinana ao Jesosy. Dia jory vavolombelona anao fa tafavoaka amin'ny fiainanao. Mpiasa anao fa lasa patron ianao. Chauffeur ianao fa ho lasa tompony tômôbila ianao. Ampany ianao fa ho lasa ambony ianao. Da ihany mbola ho lasa PCP ianao. Da ihany mbola misy lasa président Jesosy mamonjy. Miaina amin'ny fahamarinana, mbola ho lasa ministre.